Halleluja! Miarabantsika tsirairay avy eto indray ny tenako anio ary tonga soa ao anatin'ny fitombavaka ny alarobia 26 aogositra isika androany avy hatrany dia misaotra n'Andriamanitra ny tombosoa nomeny ahy ahafahako mitondra antsika ao anatin'izao fitombavaka izao ary misaotra ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny tombosoa omeny ahy anio mba ahafahantsika miaraka mivavaka eto indray. Andeha avy hatranytsika hiditra ao anatin'ny ny teny izay nomeny Andriamanitra. Voalohany mivavaka androany tena hoe hokasihan'Andriamanitra isika tsirairay avy eto anio. Tena hoe ny fanahin'i Jehova hiasa amintsika sy ianao androany. Izy no ampianatra antsika ary izy no ame fo antsika ahafahantsika mandray anteny ary no ankatony teny mba voninahitry ny anarany irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovako an'izao vavaka izao. Andeha isika hijery ny tenin'Andriamanitra izay fototra 5 fototra androany. Ny tenin'Andriamanitra hitantsika ao anatin'ny Deutéronomia 1:12 andiny voalohany. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe: ary tiavan'i Jehova Andriamanitrao ka tandremo mandrakariva izay asainy ho tandremana dia ny lalàny sy ny fitsipiny ary ny didiny. Averiko Deutéronomia 11 andiny voalohany. Ary tiavan'Andriamanitrao ka tandremo mandrakariva izay asainy ho tandremana dia ny lalàny sy ny fitsipiny ary ny didiny. Dia mazava be angamba n'izany teny izany dia ny lohatenitsika androany ao anatin'ny volana fanekeny dia atao hoe ny fankatoavana dia miaro ny fanekeny. Ny fankatoavana dia miaro ny fanekeny. Rehefa manao fanekeny amin'ny olo iray ianao dia tsy teny fotsiny no atao fa misy andraikitra ao anatin'izany, misy fatokiny ary misy zavatra tokony harovana ihany koa. Toy izany koa ny fanekeny amin'Andriamanitra. Tena tsy ampy ilay milaza hoe Tompo anao aho. Mila asehon'ny fiainantsika izany. Ary iray amin'ireo fomba lehibe indrindra anehoantsika fa tena manaja ny fanekena amin'Andriamanitra isika dia ny fankatoavana. Ny fankatoavana dia tsy entana mavesatra. Ny fankatoavana dia fomba ilazantsika amin'Andriamanitra hoe matoky anao aho mihoatra noho ny tenako. Dia zavatra voalohany indrindra jerevantsika ao anatin'ny fampianarana androany dia atao hoe ny fanekeny dia tsy misaraka amin'ny fankatoavana. Mariny ny tenin'Andriamanitra izany hoy izy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny vahoakany. Hitantsika ao anatin'ny Exodosy 7:5. Vakitsika toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Koa ankehitriny raha mihaino ny feoko tokoa ianareo ka hitandry ny fanekeko dia ho rakitra soa ho ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo fa ahy ny tany rehetra. Hitantsika fa misy roy mivantana eo aminy hoe mihaino ny feo sy ny hoe mitandrina ny fanekeny. Midika izany fa tsy afaka milaza isika hoe ao anatin'ny fanekena n'Andriamanitra aho nefa mini tsy mirara izay lazainy. Ny fankatoavana no iray amin'ireo porofo fa tena manome toerana n'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isika. Ny zavatra faharoa jerevantsika dia hoe ny fankatoavana dia mampiseho hoe iza no tena tompon'ny fiainantsika.
ny fankatoavana dia mampiseho hoe iza no tena tompony fiainantsika. Mora no mankatoa rehefa mifanaraka amin'ny zavatra tiantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny tena fankatoavana dia hita rehefa misy fifanoherana eo amin'ny izay tiako sy ny izay lazain'Andriamanitra. Do jerentsika nge zay nilazain'i Jesosy teo amin'ny Getsemane, zay hitantsika ao anatin'ny Luka 2:2-9. Hoy Jesosy any hoe, raiko raha sitrakao dia esory amiko ity kapoaka ity, nefa oka tsy ny sitrapoko aneno atao fa ny anao. Izany no tena fankatoavana lavorary. Jesosy tsy nilaza hoe tsy nisy zavatra sarotra teo aminy, fa ozy izy ny sitraponao no atao. Ao anatin'ny fanekeny dia mianatra manao toy izany koa isika. Ny zavatra fahatelo ary, ny fankatoavana indraindray no miaro antsika amin'ny zavatra tsy hitantsika. Averiko, ny fankatoavana indraindray no miaro antsika amin'ny zavatra tsy hitantsika. Hitanao misy fotoana tsy azontsika hoe nahoana Andriamanitra no mandrara zavatra iray. Dia mety eritseritra isika hoe fa maninona no tsy azo atao. Kanefa Andriamanitra mahita lavitra kokoa noho isika. Tahaka ny ray aman-dreny mandrara zaza tsy hikasika tarby elektrika. Mety eritseritra ilay zaza hoe mampijaly ahy izy. Fa ny marina dia miaro ary izy. Tena miaro any zanan'ilay ray aman-dreny. Toy izany koa ny didin'Andriamanitra. Misy zavatra lazainy hoe aza manao. Tsy noho izy te hanery atsika, fa satria mahalala ny vokatra izy. Ny fankatoavana dia fiarovana. Zavatra fahaefatra jerevantsika ao anatin'ny fankatoavana dia hoe ny tsy fankatoavana dia afaka manalefaka ny fifandraisana ao anatin'ny fanekeny. Ny tsy fankatoavana dia afaka manalefaka ny fifandraisana ao anatin'ny fanekeny. Jerontsika Seoly mpanjaka. Raha tadidintsika ny tantara, mbola misy vakiko eto amin'ny bokin'ny Samuel. Nomen'Andriamanitra toromarika mazava aloha Saoly, fa nisafidy anao ny ampahany tiany ihany. Ka rehefa tonga i Samuel dia ozy izy. Zay hitantsika ao anatin'ny Samuel voalohany 5:2-20. Ozy izy manontany Saoly, ny mankatoa no tsara no ny fanatitra. Saoly dia mbola nanao zavatra ara-pivavahana, mbola nanao fanatitra fa tsy nankatoa. Izany no nampiseho fa tsy afaka manolo ny fankatoavana amin'ny fanompono, amin'ny fanatitra, amin'ny teny tsara, amin'ny fombafomba ara-panahy isika. Tsara de tsara avokoa izy ireo, fa Andriamanitra tsy mitady hetsika ivelany fotsiny, mitady fo manaiky azy izy. Zavatra fahadimy jerevantsika dia hoe ny fankatoavana dia mitondra antsika lalindalina kokoa ao anatin'ny fanekeny. Ny fankatoavana dia mitondra antsika lalindalina kokoa ao anatin'ny fanekeny. Hoy Jesosy ao anatin'ny Jona 4:1-20. Izay manana ny ditiko ka mitandrina izany dia izy no tia ahy, ary izay tia ahy no tia ndraiky, ary izao no tia azy
ka iseho aminy. Ny fankatoavana dia tsy natao ahazahoantsika ny fitiavan'Andriamanitra, fa satria tia azy isika dia mankatoa. Ary rehefa mankatoa isika dia lasa lalindalina kokoa ny fifandraisantsika aminy. Mianatra ahafantatra ny feony, mianatra matoky ny fitarihany, mianatra mahita fa tsara ny lalany. Izany no mahatonga ny fankatoavana ho fiainana ao anatin'ny fanekeny, fa tsy lalàna maina fotsiny. Ohatra ao amin'ny fiainana andavanandro ary, aleo saran-tsaina hoe misy mpandeha iray manaraka mpitari-dalana eo an-tendrombohitra. Ary fantatry n'ilay mpitari-dalana tsara ny lalana. Misy toerana mampidi-doza eo, misy lalana kely tsy hita avy hatrany. Dia miteny ilay mpitari-dalana hoe aza mandeha eo avy aty. Raha hoy ilay mpandeha hoe tsy maninona, anao arak'izay tiako aho, dia mety ampidi-dozy ny tenany. Fa raha matoky ilay mpitari-dalana izy dia anaraka, na dia tsy azony tsara aza ny antony. Toy izany ny fankatoavana amin'Andriamanitra. Ny fanontaniana dia tsy hoe azoko daholo ve, fa hoe matoky ilay mitarika ve aho. Anio dia antanio ny tenanao aloha. Misy zavatra efa nolazain'Andriamanitra tamiko ve izay mbola tsy nankatoaviko? Aza mijanona ao anatiny, aza mijanona amin'ny fahafantarana fotsiny, manaova mihitsy ny dingana iray mazava anio. Afaka lazainao amin'Andriamanitra hoe Tompo, te hitandry ny fanekena aminao aho, ka misafidy ny ankatoanao. Zao fanambarana tsara ataonao androany. Tenena hoe ao anatin'ny fanekena amin'Andriamanitra aho, tsy hay ny teny fotsiny aho, fa ankatoa azy. Matoky aho fa tsara ny lalany, ary ny didiny dia mitondra fiainana. Na dia tsy azoko aza ny zavatra rehetra, dia isafidy ny sitrapony aho. Ny fankatoavana no porofo ny fitiavako sy ny fahatokisako azy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Dao ary isika asianao ary hivavaka. Hivavaka isika momba ny fampianarana izay niazontsika androany, dia tena ho ampialontsika tsara io, dia tena mifotsika manontolo isika anao an'izany vavaka izany. Andriamanitra, misaotra anao aho noho ny fanekenao. Misaotra aho satria tsy mitarika amin'ny lalana ratsy ianao. Ampio aho anana fo mora mankatoa. Raha misy zavatra mbola tsy natolotra ho anao, asehoy ahy. Raha misy didinao mbola hiadivako ao am-po, omeo hery aho anaiky. Ampio aho tsy hifidy afa-tsy izay mora na izay mahafinaritra, fa izay mifanaraka amin'ny sitraponao. Tompo, te hitandry ny fanekeny aminao aho. Te aneo amin'ny fiainako fa ianao no tompoko. Ka ampianaro aho hiteny isanandro hoe tsy ny sitrapoko, fa ny sitraponao no atao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, nanaovako an'izao vavaka izao. Amen. Tahian'Andriamanitra isika tsirairay avy izay nanaraka an'izao fotoam-bavaka izao.
Raha azonao atao anio dia averimberiny ny vavaka nataontsika teo ary ilay fanambarana ara-pinoana ihany koa. Averimberiny izany amin'ny fonao tsy hoe forcé na akory fa tena hoe mila tonga saintsika hoe inona mariny tena natao hoe mifankatoavana ao anatin'ny fanekeny. Dia anokatra ny saintsika hatrany Andriamanitra dia lasa ho tian'Andriamanitra bebe kokoa, dia lasa ho mora amintsika no mankatoan'Andriamanitra. Tahin'Andriamanitra daholo isika tsirairay avy entiko fahasoavana sy famindrapo anaraka atsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia hitoetra amin'ny trano Jehova andro lava isika. Amen. Tahin'Andriamanitra daholo isika.